fa mifanandrify amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena eto amintsika ilay fivoriana faratampony vondrona afrikana fivoriana izay tanterahana ny Malabo Guinée Équatoriale landry ny fa 4 sy ny fa 7 ny volana jona ho avy izao. Ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay ary no entina amintsika. Anatrika ny fihaonana tampony vondrona afrikana ve ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina aoriana ny fetin'ny 4 jona. Mifanandrify amin'ny fankalazana fetim-pirenena malagasy ny fotoana natanterahana amin'ny fihaonana tampony fa 13 ny filoham-panjakana sy gouvernemanta ao anatin'ny vondrona afrikana. Fivoriana izay hanomboka rahampitso 4 jona ao Malabo, Guinée Équatoriale. Fifandrina fotoana izay nanakana ireo filoha afrikana tsy hanatrika amin'ny fankalazana amin'ny fetim-pirenena malagasy na dia tao anatin'ny vina azy ny anasana azy ireo. Ny taona 2024 dia natokana vondrona afrikana ho taona fambolena ary momba ny fambolena sy ny fiahiana ara-tsakafo ny lohahevitra hodiniana ao anatin'ny fivoriana tampony vondrona afrikana izay tanterahana ao Malabo. Ny fihaonana tampony vondrona afrikana izay ho toto-saina ny 14 sy 17 jona ho avy izao dia entina ihany koa no manana ny fihaonana tampony Afrika sy États-Unis. Ny 4 sy 7 aogositra any Washington any États-Unis no anatanterahana ny fihaonana tampony eo amin'ny filoha Amerikanina Barack Obama ary mitondra Afrikanina 17 isa. Anisan'ny voasa amin'izany ny filohan'ny Repoblika Malagasy Hery Rajaonarimampianina. Arak'izany dia fihaonana tampony fa 13 vondrona afrikana ny atao any Malabo Guinée Équatoriale ny 14 sy 17 jona ho avy izao. Hatreto dia mbola tsy fantatra na andeha hanatrika izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina na tsy aorian'ny fetim-pirenena izay ankalazana rahampitso.